ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina anapaka omponareo ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ivavaka isika misaotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro anio ity zay amahananao indray aminay ny sakafo zay anananay hery sy fahaezana dia ny teninao. Tsy ny mofo ihany mantsy no mahavelona anay fa indrindrandrindra koa ny teninao ka mba omeo zany teninao zany indray izay amin'ity nay maky ity tompo mba hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao indrindra azonay miorina tsara aminao Kristy ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Dia miteneny ianao tompo fa mangetaretanao ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro alarobia 12 Mey 2024 ity avana dia ny Romanina 5 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Romanina 5 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria efa namarinina tamin'ny finoana isika dia oka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika. Tamin'ny alalany koa nefa nahazoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao dia oka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa oka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsarapana voazahatoetra, ary ny fahatsarapana voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomena antsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ry havana dia asehon'ny Paoly apôstôly fa no hamarinana tamin'ny finoana isika. Koa aoka isika hanao zava-dehibe izany fanamarinana tamin'ny finoana zay ao amin'i Jesosy Kristy izany, satria tonga afaka mifandray amin'Andriamanitra isika noho ny nataon'i Jesosy Kristy. Ka aoka isika toetra tsara amin'i Jesosy Kristy ambara-piavin'Andriamanitra, ambara-piaviny eny amin'ny ao an-lanitra. Ambara-pahatonga an'izay nefa dia tsy maintsy mandalo zavatra maro samihafa isika. Eto dia mifamadibadika eo ny fifaliana, ny fahoriana, tsy afaka amin'ny olona rahateo moa zany zavatra rehetra zany. Eto dia lazainy mihitsy aza hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Ina moa ny tinambara amin'izany? Tinambara amin'izany dia aoka tsy hovaintsika mihitsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainantsika. Na hoe misy zavatra tena mahafaly antsika, mbola azontsika hatrany ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Na hoe misy zavatra tena mampahory antsika ary mampiravoravo tanantsika, aoka tsy hovaintsika hatrany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Satria Andriamanitra rahateo tsy mamela antsika ho irery fa manehaka ny fanahy masina amintsika izy, indrindra ho antsika izay mino sy manaiky amin'i Jesosy ho tompo tsy mpamonjy dia omeny hery. Ny hery omeny antsika mantsy dia ny fanahy masina, ary izany mampiorina antsika amin'ny finoanan'i Jesosy, ny hery ny fanahy masina. Ary izany hery fanahy masina izany dia lazainy mazava eto fa ny fanahy masina no mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ny fanahy masina no mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Paoly apôstôly ry havana dia sany teny mihitsy manao hoe araka ny hitantsika ao amin'ny Romanina 5 andiny 7 sy ny manaraka, matoky aho, Paoly apôstôly miteny an'izany, fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kinkiny, na zavatra ho avy, na ny ambany, na ny hery, zavatra ho avy, na hery, na ny ambany, na ny ambony, na inona amin'izao zavatra rehetra izao,
tetsy hasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tsy mety rava ny zavatra na inona ilay fitiavan'Andriamanitra izay nasehony tao amin'ny Jesosy Kristy. Any fanahy masina no mampanakoako izany fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika izany. Inona moa no tsy resy ny fitiavan'Andriamanitra? Resiny avokoa ny zavatra rehetra, resy ny fahotatsika, resy ny fahafatesantsika, resy indrindra koa ny zavatra rehetra, indrindra ny fahoriana. Nasehon'Andriamanitra marina tao amin'ny Jesosy Kristy izany. Jesosy Kristy tsy nanaiky mihitsy raha tsy vitany teo amin'ny hazo fijaliana ny fitiavana sy ny fitiavana anao ary ny fitiavana an'ity zao tontolo izao ity, satria izy ilay entin'Andriamanitra hitiavana an'ity zao tontolo izao ity. Koa amin'ity andro an'ity ravana, aoka ianao tsy ekeka foana, mangatany fanahy masina ahiampidina izany fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika, ka na n'inon'inona zavatra miseho amintsika na fifaliana na fahoriana dia tsy hiova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amin'izao fahaseranana aman-droantsika izao dia manontany ahy sy manontany anao ny tompo manao hoe mbola mino an' Jesosy ihany va ianao? Sa manomboka misalasala? Sanatriany izany. Satria eto Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy hoe aoka isika ary hifaly amin'ny fahoriana azy, satria Jesosy Kristy tsy manara antsika, tsy mandao antsika. Andriamanitra raha teo moa dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Izy ilay Andriamanitra mahay mampitraka antsika izay mitanondrika ary mahay manarina antsika izay lavo. Fa amin'ity andro an'ity aza miekeka foana ianao foka hibanjana amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy, ary angataka ny fanahy masina manakariva, satria ny fanahy masina no mahay mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ka sahakoa isika hiteny tahaka ny Paoly apôstôly hoe matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandesitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Jesosy Kristy raha teo efa tiantsika dia tiantsika hatramin'ny farany. Koa isika tsy ho ketraka na ho kivy ny amin'ny toe-javatra miseho amin'ny fiainantsika, fa manoatra no mpandesitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tiantsika izay tsy miova malsan'io ary manakizay. Amen. Misaotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny maham-izany, manasitrana ny ratra vokatr'izao zava-miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ao ny namanay, namory vady, namory zanaka, namory piraitam-po, eny trapahoriana, ao mbola miady amin'izao aretina izao, aza vela ekeka foana izy tompo. Aoka ianao anakaika an'izy ireny, aoka koa izay mba hifampatsiaram-bavaka ka tsy hamela an'izy ireny hiady rery, ianao raha teo koa tsy mamela anay hiady rery, fa vitanao ny maneheka ny fananao masina, ampaheranay, ampitrakanay ary ampandrisanay, sady ampatsiaranay koa ny fahamarinana ny teninao hoe mitondra ny aretinay ianao ary dia kapoka taminao no nazonay fanasitranana Jesosy. Ary tsy izany ihany, fa na mifahafatisana azy atao resinao, ka aza vela ho ketrak'izay manao ny toe-javatra izay miatra ny isam-batan'olona sy isan'ambaravara. Dia ampianary indray izay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, mamasina ane ny naranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny silaponao ety tany tahaka ny an-danitra. Mino ininy ianona sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelana izay menika taminay, aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zotsodrano izay tononona amin'ny anaray zanaka ary fanahy masina izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaraka fahoriana vetivety ianareo dia izy no tanteraka sy ampiona ary ampitoetra anareo
ho azy anie fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.